Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia nankalazan'ny folo taona ny orena ny fiangonana FKFM na ny fiangonana kristiana fivoazam-panahy etsy Andravoahangy. Naharitra 3 andro moa ny hetsika amin'ny fankalazana ka omaly alahady dia fampiano fanompo-pivavahana lehibe no nanamariana izany. Mankalaza ny folo taona nisiny amin'izao fotoana zao ny fiangonana kristiana fivoazam-panahy na ny FKFM etsy Ambodivona. Tamin'ny alalan'ny fanompo-pivavahana lehibe no nentin'ity fiangonana ity nanamarika zany fa folo taona nisin'izany omaly. Naharitra 3 andro be zao ny fankalazana izao fotoana lehibe zao araka ny nambaran'ny tompony andraikitra. Tamin'ity taona ity dia ny fanandrify tamin'ny fahafolo taona ny FKFM ity isak'ireo taona ity ka dia nankalaza zany kely zay ary nisy tamin'izany ihany koa anatin'izany isan-ketom-pifazana zany dia ny teo ihany koa ny fanokanana ny mpiomana ho mpiandry zay misy 12 ireo dia ao anatin'ny fitandremana FKFM manerana Madagasikara ary teo ihany koa ny fanirahana mpitandrina zay misy 12 eo zay manerana nosy ihany koa manaraka zany dia ny fanandrify ihany koa zany tamin'ny fahazahoana ny taratasy zay ahafahana manorina ny fiangonana eto amin'ity folobe FKFM Ambodivona ity. Efa vonona miatrika ny folo taona manaraka kosa ny fiangonana. Efa tavapetraka araka zany ny vina entina hitoriana trano ny teny masina. Ny folo taona manaraka moa asan'Andriamanitra amin'ny atao ny tanjona dia zao hoe ao na ahafahana mitory any Jesosy Kristy ary anisan'izany zao mpiomana zay tokanana ho mpiandry zao ary eo anisan'izany koa ny mpitandrina zay irahana hitory ny filazantsara ka mba ahafahana araka ny tenin'ny tompo hoe betsaka mivokatra fa vitsy mikasa ka sika izahay zay anisany nahazo fahasoavana amin'izao androandroany zao andeha hitory ny filazantsara ka mba hitombo ny olomojena eto amin'ity firenen'ity. Efa mahatratra 10 ano any amin'izao fotoana zao ny isan'ireo fiangonana FKFM manerana nosy araka nisy nambaran'ny tompony andraikitra taminay. Tapitra ny vaovao zao alina izao isaorantsika tena tokantrano tany nahatra anjery hatramin'ny farany. Amin'ny fotoana ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra Matv ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.